Zao na toko fahatelo ambin'ny folo ity na andiny faefatra amin'ny telopolo kritika hatramin'ny andiny fahadimy amin'ny telopolo ity. Biby vaovao nomeko anareo dia mba hifahafantaranareo eny atao tahaka mitapika anareo mba hifahafantaranareo kosa. Zany hampahafantaranareo rehetra fa mpianatra. Jesosy tsy nametraka fepetra maro ahoana ny hafantarana ny mpianatra. Tsy hoe katolika, tsy hoe luterana, tsy hoe FCM, tsy hoe anglikana, fa tokana ny militera hafantarana fa tena mpianatra tompo ino zay? Fitiavana ihany. Ary ny orenany fiangonana kristiana eran-tany. Izany fitiavana. Raha vao esorina fivavahana kristiana fitiavana, levina zany fivavahana kristiana zany. Fivavahana tenera tsisy. Raha vao misana ny fitiavana dia misy mieritreritra avy hatrany zay tsy diso ka rehefa overty paraviny ihany. Mandeha vola, mitsikisiky amin'ny namana, tena tsara, mifandray tsara amin'ny rehetrarehetra, azo atao fiasana ka tsy avy koa. Fa raha vao resana ny fitiavana araka ny filazantsara mijaona dia tsy mba toetra izany. Tsy toetra. Fa enao raha mijery olona mitoetra. Fa ny fitiavana araka ny filazantsara mijaona dia tena ain'Andriamanitra io sy Kristy mijaona. Ain'Andriamanitra. Ary raha olona tena hanana fitiavana, tena ilay fitiavana marina sy miasa velasy, dia tsy ilay toetra ny voalohany, fa ilay Kristy, ilay maty sy nitsanany maty no mitoetra maty. Ilay tena fitiavana tsy misy fitakana. Zay ny olona voalohany manana ny fitiavana. Ny atao famaritana ny fitiavana, ny fitiavan'Andriamanitra. Dia ho zaraisika kely zany fitiavana zany a, nizao tena Andriamanitra zao voalohany a, dia ny fitiavan'Andriamanitra. Ny faharoa kosa dia ny fifankatiavan'ny olona rehetra. Araka ny mbola ajanjana fahatelo ambin'ny folo teo a, ary amin'ny toerana fahatelo tsy farany koa fa tena manan-danja ny fitiavana ny fia. Ny mpandimby soratra masina dia milaza n'izany fitiavana zany hoe raha Andriamanitra maneno fitiavany ny mpanota ny olombelona dia zao ny tsara indrindra atao an-davitra ny olombelona. Zany fa mbola fahatelo zay tena mitondra iatsika tsara hoe fa toy izao ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao ny olombelona zany tokana fa sy vera hitra ny azy. Tena mampiaina raha manolotra zavatra ho an'ny vadinao fotsiny ianao raha masika. Mba hatsihainao izany tena fitiavana zany ny tsara indrindra nomeko anao. Raha manolotra fanomezana ho an'ny fiangonana ianao na ho an'ny firenena ianao, tena mifidy ilay cadeau tena tsara ve ianao, na ataosy hoe zay tena tsara indrindra ao anaty paosinao no atolotrao. Tsy hain'ny olona tsy manana ny fananan'Andriamanitra ny tia. Raha nofo mandeha eo dia ny gosy katolika zay eo. Ny ahy aloha, ny vadiko, ny zanako, ny fiangonako, ny fireneko, ko. Fananan'Andriamanitra sy tsara. Ny solotao zany koa zany. Mahafinaritra ny vadiko mampiarana eo. Asiany nay ko tamin'ilay voasoratra, no many mampera hoe nay. Ary zany zao vahavadika arahatra isika izao. Tsy azo sarana amin'ny famelan kely ka hoy Petera voalohany faefatra ny andiny fahavalo. Ny fitiavana manara ny fahotana mahay mamelaela. Mahafinaritra fametan-drazantsika dia mifamela eo tonga zay mba manaraka vaovao ihany ndraindray. Dia nyfanotaniana petraka tao amin'ny foko hoe tena lay agabiby izao Jesosy sa lay tsy agabe? Maraparahasika azy. Zay isany tena sarotra ny tiavabe ity a, ny marina manatona hiavana ny Kristy. Jesosy ilay marina manatona ny havana ny Kristy amin'ny mpanota izay diso. Ilay Kristy tena Andriamanitra velona ny havana. Fa manana diso ny figatrano ny mampiara-miasa, ny fony tsy fa diso izy.
kapia dia ianao manana ny marina tiany miodina tsy sakanavaka fehny Jesosy amin'ny teny tokana zany fitiavan'izany matio tofarombakony andiny fotoana telopolo tiavany Jehovahandriamanitra ao finao rehetra sy fananao rehetra amin'ny orona rehetra ary tiavany namanao tahaka tena nefa amin'ny fa tsy ampy ny Jesosy sy nampy anazy zay fa lazainy matiko fahadinina ny efatra ambin'ny hoe tiavany fahavalinao ary mivavahao an'izay manenjika anao io misarotsarika rehefa ny ao atao ny firenena maromaro ta Madagasikara tena araka tititeny misoasonazy ray nanongana ny ray nanongana ny faharoa nanongana ny fahatelo nefa mampianarina nefa mampihavanana amin'ny alalany FFPM hoe tiavany fahavalinao ary mivavahao an'izay am'fovetsy mivavaka ao izay manenjika fampitadana moa zareo ohatrany nataontsika teo mba fampitadana le tanana tena raha mampifandray tahaka an'izao fo malagasy rehetra ny tandrava za Jesosy Madagasikara fa tsisy misy ao tiatra fitiavana ny firenena ny fitiavana ny firenena dia sopaziko amin'ny endrika telo voalohany raha tena tia ny firenenao ianao dia mizara ny Kristy olo firenena io voalohany Madagasikara ho Kristy ary Kristy ho anao io voalohany io tefa voalohany raha tia Madagasikara mamy ianao raha laniaby misy kera parole politique ianao dia azo atao zany zany manao koa zany fandehana mitory fomba maro samihafa na ino tokoa na ino azao nanjara ny Jesosy azao nanjara ny Kristy azao nanjara ny Jesoa na Madagasikara tefa faharoa mizara amin'ny Jesosy amin'ny alalan'ny mivavaka ho an'ny firenena sarotsika safateny bateny katekista taneka loa raha ny olo zay natsoina amin'ny anarako ho azy hanetitena ka mivavaka iara-masotanao dia aninona zao iay manendanitra ka hanasitrana ny tany mivavaka ao no manasitrana Madagasikara azalany any zay manao politique faizanvazo raha ataosika hoe 100% zavatra ataonao ny firenena ataonao zany natao ny kritika 5% mivavaka 5%. Fa ny atao olo avao kritika 99% mivavaka ny firenena ka rary loatra sy hoe rary no zany fa tsy mahagaga raha mbola tavela mihitsy tsika rehetra mahagaga zany fa sa hoe tsara mizamiza andritsika ozy ray manrena anakiray pastor teny malaza sy ny tena anaran'olona raha mbola misy olona iray mampantaony Madagasikara mbola hafana ny maso Madagasikara na ekonomika na politika na sosialy ary mifarana situation koa fa meo zay amananao hoe ho any firenena na vola na arena na fahaizana na fotoana arahy miara-mety tsika fampamparako teny fitarana marina ho any firenena sika fa i Madagasikara tena tia Jesosy hiara-tsara antsika amin'ny didindio Kristy ao Madagasikara ary Madagasikara Kristy karaha-tsanantsika tokoa karaha tsika amin'ny anarany tompo Kristy ao Madagasikara ary Madagasikara Kristy enao zan'Andriamanitra Andriamanitra ireo ikaralavinahitra dia fahitamitana tao Madagasikara rehetra fitahina ho aminareo rehefa sabata Jesosy Kristy tompontsika sy fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fimbona faramasina tomizao ko mandrakizay amen. Na
kristianina izara-pitiavana finoana sy fanantenana amin'ny fiara-belolamina. Ny fiaravana manokana avy amin'ny fiangonana luterana malagasy ny Synodam-paritany Eropa
izay mandefa ety toerana hiaraka aminareo anosinareo amin'izao fotoana lehibe zao naraba manokana nareto ray aman-dreny am-panahy zay mitarika ny fotoanatsika androany ny fanomezana ny voninahitra n'Andriamanitra moa dia efa nataontsika niaraka teo ary miray feo amin'ireo andraiky tenenana teo alohako ahoko amin'ny fisaorana fakatelemana rehefa ray aman-dreny voalohany indrindra sy le rehetra nandray anjara ny tompona afotsy ny mpihira nafinaritra le tovavy kely mihira teo iny sy ireo olona rehetra nandray anjara tamin'ny fakalazana ny androany izay toratsika ambavaka ny firenetsika amin'lehibe koatra n'androany no iaho satria fakalazantsika ny feti-pirenena 5 taona nazahoantsika ny fahaleovan-tena zava-dehibe tokoatra n'izany fahaleovan-tena zavatra mafonja ho an'ny firenena ka nisy ny teny filamatra izay napetraka amin'ny fankalazana ity androany ity dia ny hoe fitiavaka ny razana sy fihavanana antoko ny fampandrosoana ny fitiavaka ny razana fihavanana angamba tsy misy tsony ny teneniko paster teneninao daholo ny tokony tenenina mikasika ny fitiavana re sotanao mafonja dia mafonja le toriteny norenesitsika teo ka hitantsony ny teneniko mamela ianao mba akakely vita izany ny voalohany amin'ilay teny filamatra teo dia ny fitiavatany razana tanisainao teo zay fitiavatany razana zay ary ny fitiavatany razana voalohany dia ny fiandraratsika amin'Andriamanitra ny fanapiny ho an'ny tandrazatsika zay raha teo moa lohateny zay nataontsika mivavahantsika androany tia vavaka ho an'ny fangatapikahina ho an'ny firenena sy ho an'ny vahoaka malagasy ny fankatiavana amintsika ho iaho dia raha tsika eto Canada dia fa mampiseho an'izany fankatiavana sy fihavanana zany amin'ny fomba maro dia maro zay tsy hovatanisa eto ka zay ny isorana tsika rehetra amin'izay efa nataontsika ho an'ny tanindrazantsika zay ary mbola angatahana ny anoizatsika zay fomba maro azahoantsika manampy ny tanindrazana sy ny vahoakatsika zay misy ny tonono ny pasteratsika teo dia hoe ny fanampiny zany na amin'ny lafy miarakina na amin'ny lafy miarabola na amin'ny fotoana na amin'ny zavatra maro zay azahoantsika manampy ny tanindrazantsika misy ny fomba maro zay azahoantsika manao an'izany ka tsy voatanisako eto zany fa mbola hoisy angamba ny fotoana zay izarenatsika amin'izany ka mamerina ny fiarahabanatsika rehetra tratrana tsaramanitra tratran'izao feti-pirenena fa 5 taona no nazahoantsika ny fanaovan-tena zay enganeka ahita sosi ny tsara ny firenetsika ny vahoaka malagasy zay soloantsika tena ety lavidavitra ty misaora tokola makatena tokoa